Sabotsy fa 7 amby roapolo ny volana Novambra ny taona 2024 fa tafahoana aminao indray ny teneko anatin'izao fotoana ny fampalalambavao izao manolotra ny araba tombo kilasy tomboky vavy manasanao ary anaraka ny fotoanany vavao hatramin'ny farany. Anboatsika ny vavao ary amin'izao alina izao dia ny farana androany ny fameloma maso ny antoko-tiky Madagasikara ho anteto Antananarivo renivohitra ary ny boriboritany voalohany no namarana izany tetsy amin'ny Magro Beoririka. Vahoaka maro moa no namaly ny antso tonga namea voninahitra sady nitondra afatra tamin'izany ny filomarika Ravalomanana. Mitatitra amintsika ny andindin'izay Asinandria Malala sy Tokatra Marla. Ery lehibe ho an'ny vahoaka malagasy ny kabary nataon'ny filomarika Ravalomanana androany. Nandritra ny fameloma maso ny antoko-tim ao anatin'ny boriboritany voalohany no sady famaranana ihany koa ny fameloma maso ny antoko-tim eto Antananarivo renivohitra. Nitondra fanantenana vaovao ho an'ny vahoaka malagasy ny kabariny malagasy izay efa reraky ny asarotan'ny fiainana sy efa nandady tamin'ny tany nanomboka tamin'ny taona 2024 noho ny fanonganam-panjakana nataon'ny lipaefana sy pietraketraka. Na inona ataontsika dia mpandresy isika hoy ny filomarika Ravalomanana raha nankahery ny vahoaka malagasy. Dia noho izany zany ny kabary izay ataoko aminareo, kabary izay amin'ny fanantenana, amin'ny famporisihana ary indrindrindrindra ampahery anareo mba handresitsika. Tsy kabary aminareo hoe andaotsika angataka amin'Andriamanitra mbo ameny fiainana moramora fa tsy izay. Andaotsika angataka amin'Andriamanitra ameny hery anna fasahina satria andresitsika ka ninona ataontsika dia andresitsika leo tena leo tsy hijanona amin'izany fahoriana sy fijaliana izany tsony fa manana fanantenana ary raha fanantenana nefa tsy maintsy arahana asy io arahana fasahina io ary arahana faharesen-dahatra io tsy mifamitaka fa tena mila saha. Hoy aminareo hoe zava-dehibe ny fotoana toy izao ahafahana maneho tsara ny zavatra takin'ny vahoaka. Ny vahoaka ny velany ihany raha vao tenena izy maninona zay esorina mizoanay tsika eto mangataka hoe lo zay mba handeha aneho ny hevitray ilaminy zay anao marsa pasifika be marenina daholo retsy. Dia jereo tsara dradradradraina foana fa hoe mandeha ny bonne gouvernance mandeha ny fanarahan-dalàna diso indray izany tena diso tanteraka. Dia zao no tiako resahana aminareo, be loatra le fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary mbola verika eto indray ny tsameran'ireo andeha sy ny anakatsakana ny lany voatsiary isaky ny etseroa. Dia milaza foana fa io gouverneur io tsy ao anatin'ny lalam-panorenana io tompoko. Ka noho izany ny fanapa-kevitra raisiny sy ny vokatra entiny zany tsisy akony, tsisy fiantraikany. Mbola niaraka tamin-drareo indray vao omaly ny laza hoe reto zao nareo mampanao formation na leadership an'reto tanora retsy. Dia mba hoana ny eritreritrinareo amin'ny gouvernement zay dia gaga anay ty gaga sy hoe tsy manoteny anay ty dia gaga teny Allemagne resahanay aty aminareo afaka hovaina kena anaty constitution zay fotsiny dia davitsika omeo anay ny page omeo anay ny ninona ty zay ahitanay hoe aiza ho aiza ao anatin'io misotra hoe gouverneur fa io gouverneur io paikadiny raha ratsy fipetraka mihitsiny entina miliviliana ny fifidianana zay ho atao. Satria zany gouverneur zany ngera ohatra ka tena tiana tsy maintsy aiso zany hoe zao ny asany reto fantatry ny vahoaka zao ny fanapa-kevitra ho raisiny rehefa mandalo an'ilay filakevitra na ny conseiller fa tsy tonga dia lefa fotsiny amin'izao dia hoe andana sakano iny dia lefa azy daholo le maramila manao tenue reny dia andana sakano ary ny elanelan'ny lalany ry na andanako tongotra nisy mba namboninahitra nante ay président ty mbola matanjaka fa ahoana tsy atanjaka hoa nieky mihitsy zay ozy izy sady nalahelo zay chefinay taloha ve ozy izy chef suprême tsina taloha tena mialatsy ny président fa tsy avy aminay reny taloha zany reo ihany marina sarotra miady amin'ny marina foana. Ty toerany ty no ataontsika hoe kianja amin'ny finoana
dia eto amin'ity kiantsy ity a nananantsika finoana matanjaka satria tsika mijoro amin'ny fahamarinana dia izay nanaovana azy eto androany sao nareo gaga ary tsy hoe mamarana an'la izy fotsiny tsika androany tsia ny atao hoe redynamisation na ny fameloma maso ny antoko dia fitadiavana hevitra vaovao fanaovana rafitra vaovao na fanatsarana ny rafitra mba hahafahan'ny olona rehetra misitraka an'izany a sy mandray anjara ny tsy tantin'ny olona indrindra fa mpikiampana dia tsy mba velany ray anjara izy maha olona ny olona tsy maintsy misy foana ny fahalemena sy ny fahaditsoana ary zay mahatonga ny disadisa dia izay le mahatonga le tsao hoe tseroa fa manomboko zao za amin'ny teny zao a de hoe aminareo hoe ny redynamisation dia tokony hipetraka foana anatsika dia misitona ny olona avy nivelantsika hiaraka amintsika zay olona ianao mitsara azy hoe nanao fahaditsoana tsy izy ny diso fa mety ianao ny tsara ny diso mila mandiniky zany tsika mila mijery zany tsika mila mahafantatra tsara zany hoe redynamisation zany ampatanjaka ny atokontsika ny tanjona ankendrena amin'izany tsy hoe redynamisation fa natory tsia tsy zay redynamisation satria tiana mbola avy 10 eniny zao ny heritsika satria tsika raha ohatra hietsika tsy mietsiketsika fotsiny zara fa metsika fa tena metsika dia maninona ny laza aminareo hoe zavatra pozitif porofo hitanareo marina mihitsy zany zao fa tena mangataka marina amin'Andriamanitra isika ka mijoro amin'ny fahamarinana sy mahay manetry tena mamaly izy fantatro mihitsy ny etaetan'ny olona fijaliana amin'ny rano tena atao apoko mihitsy nangataka an'iny hoe egna ny Andriamanitra ka tena ho avy ny olana satria zany laza hoe manaova olana artificiel tsy sanatry amin'ny vavy eny misalovana ny asanao fa mba tena ho avy ny reto vahoaka reto fa tena mijaly ny tatsaha zay nefa ny maha olona ny olona zany nangataka dia avy ny olana teny ray honorable député hoe ka any aminay lasa avy be ndray ny rano dia hoana tsy zay mahasoa atsika re Andriamanitra malala zay mahasoa atsika adroana izy dia efa mangataka ny tena amin'ny fahamarinana sy fahitsintsika tsika olombelona menimenina lavo eny ohatra zanak'Israely fa tsy matahotra mihitsy isika ilaza fa hoe momba antsika Andriamanitra amin'izany teny ataontsika zany a dia momba antsika izy naiza naiza fa tamin'ny fahamasoa aloha ny andanina anatin'le rano io fa tsy hoe le kiraro dia apetrao indray ny akiray ny zavatra fantatro tena fantatro isika ato anatin'ny premier arrondissement ho a zay ho ao zay hoe ary amin'le tanàna ambony fa dia tena fantatry mihitsy ny fahasairanana ary ato madinika ary ary anaty azo ary ary andotam-penaka ary atsy atsara lalanatsy atsy an'le misy mokary iny nandeha tary amin'le tete ina moa le vitesse kely ry hitako dao reny moa dia izay mahatonga hoe hovaitsika reny ampaherenareo azy zao efio kely fotsiny aloha ny rano a fa aloha rano tena ilaitsika ny rano satria ny rano ny fiainana fa hovaitsika reny voatsika vaifany hoe ary tsy hoe ny dia hoatsika dia izy amin'ny mahatoky an'leo ntsony zao amin'izao fotoana zao le zay nianatra teo leo tena leo mihitsy ny olona marina tsisy andro mangirana mihitsy na kely ary raha niresaka tamin'ny mpanao gazety taorin'izay kosa ny folomarika ravalomanana dia laza fa tsy ho diso anjara amin'ny fameloma maso ny antokotima tahaka izao ny any amin'ny fatra iverana Tananarivo any amin'ny fatra hafa tsy adidinareo kory hoavy zay any amin'ny fatra hafa fa tsy maintsy vitantsika daholo manodidina Madagasikara rehetra manerana Madagasikara rehetra arak'izany dia miantso ny vahoaka malagasy ijoro osa ary anam-ponoana sy asa fa mbola ho tafita isika malagasy raha nambara ny folomarika ravalomanana androany nandritra izay fotoana izay dia nisy ihany koa ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volona ataon'ny folomarika ravalomanana ho an'ny androandy afatra izay feno fanantenana vaovao asinandria malala sy tokora maro lahatra any
tsy tanondrika alaveto isika fa ijoro manomboka izao ary tsy ho maizina mandrakizay akory ny masoandro ny vahoaka malagasy. Izay ny afatra mafonja dia mafonja nandona fon'olona maro avy amin'ny filomarika ravalomanana androany. Afatra feno fanantenana vaovao ka nampitraka indray ireo izay reraka amin'ny rotorotom-piainana. Sahirana ny vahoaka satria ny fitondrana izay tokony tsinjo azy sy hiaro azy ireo indray no manadino azy tsy tia hijery azy. Tsy hitanondrika laveto anefa isika fa tsy maintsy mijoro mandresy zany fahasahiranana zany satria misy farany daholo ny zavatra rehetra ka hoy aminareo hoe raha mbola misy keo farany ainareo tsara le izy zay dia miteka indray aloha nareo tsy ho maizina laveto akory ny ho avy mivoaka malagasy fa mbola isy ilay masoandro mihiratra hibalika ary ahafahantsy ray aby misitraka izay mahasoa azy ary tsy anakona zay soa tandresy aby amin'ny olona tsiray aby isika. Tsy maintsy say eo am'izay no tsara tsy maintsy ho say anefa isika zay le lazaiko teo tsy maintsy ho say anefa tsika mijoro miaro ny fahamarinana samy mijoro mamaky batsilana ny tsy mety ka raha tonga le fotoana ilazana any aminareo any amin'ny fokotany araka le voalaza teo hoe areo maso tsara raha vao misy vaky io batsilana ny fanararotany sasany sy ny fiheverany fa tsy malala ny iny sika tantiko Madagasikara na ny mpanohatra amin'ny RMDM na ny mpanohatra any amin'ny panorama malala isika mahay tsika ary mavita tsika tsy anaiky lemenana tsony sika hoe aminareo satria ireo rafitra zay napetraka etiny kirakirana an'io fividianana io dia tsy aleo tena mihitsy raha io ny misy azy tsy anaiky zany tsika fa mitaky ary miantso ny firaisam-pirenena anampy atsika azy aminaiky hovidin'ny sasany amin'ny vola kely zay tsy havita taonatsika akory na anareo akory na akory fa aoka tena hijoro ary tena ho resy lahatra satria manapotika ny hoavinao iny vola kely ny raisinao iny na zavatra kely menenao iny manana paikady hafahafa izy ireo amin'izao fotoana izao ary fantatra fa mba to mame baiky midina avy any ambony any izy ireo amin'ireo lay gouverneur reo dia misy paikady samy milaza batsilana zavatra hitanareo any ny afatra ho anareo zany dia tsotra samia mijoro sy miray iny entany ny mpiarabelona fa tsy maintsy mandresika satria nahoana momba antsika manrakariva Andriamanitra tompony andraikitra amin'izany ny tsiraray aby ka raha ianao misalasala raha ianao miafinafina raha ianao menamenatra dia tena hoela ny fahoriana menjady amin'ity firenena malalantsika ity ka misy manantena aho fa ndrainy andraikitra tandrify azy aby sika rehetra ary manana finoana toromarika izay menanareo andresika no zany mila fahasahina tanteraka samy joro resy lahatra fa momba antsika mandrakariva Andriamanitra. Izay ny afatra avy amin'ny filomarika ravalomanana midika hevitra maro raha fakafakaina saingy raha fehezina kosa dia ilaina ny fijoroan'ny vahoaka malagasy fa tsy vita fimemenomana sy fitarainana lava ity fiainana sarotra ity fa mila arahina finoana sy asa ary etsika raha teo tafavoaka amin'izao lavaka mangitsikitsiko ny fantrana izao. Lohahevitra maro no nitondra ny filomarika ravalomanana fanazavana sy fanehoan-kevitra ho an'ny androany sy nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataony taorian'ny fameloma maso ny antokotiko Madagasikara tetsy amin'ny magrobeoririka androany iny eo amin'ny lafiny toe-karena momba ny volavolan-dalàna amin'ny fentetbola mpanjakana ho an'ny taona 2024 sy ilay taratasy nalefan'ny banky iraisampirenena makasika ny fanodinkodinam-bola ny tranga teo amin'ny orinasa AHIANA Asinandriamalala Kiramarolahy. Tsy misy afa-tsy ny fampitam-bahoaka sy ny fampatoriana mitsangana ny vahoaka malagasy izay tsy mandady arona hatrany no ataony ity fitondrana mijoro ity. Ohatra amin'izany ilay fiakarany arikarena eto Madagasikara
vinavinainy ny filohan'ny repoblika sy ny mpiara-miasa aminy ho tanterahana sy ny teti-bola mpanjakana 2024 tena misy reo le solombavabaoka avy atan'ny tokotimina efa nilaza izy hoe tsy ara-dalàna io tsy mety tsy manaraka tsara ny fototra zay renan'ny lalam-panorenana satria sady amin'le forme izy efa tsy mety le forme vomi tena loza satria zavatra fotoana fo eo anatin'ny efatrandro veno aldiga niny boky be iny fa reny tena filambaniny fotsiny reny hoe tiako any tsy tiako any fotsiny navany asa izany zany za izy tapaka ny amin'ny solombavamboaka dia hevitra avy aty aminay zany zay hevitra avy aty amin'ny toko politika hevitra avy aty amin'ny président zany zay tsy mety io tena tsy mety ary diso sady mamitaka vaoaka milaza hoe mihoatra positif io amin'ny taona 2024 miambo fotsiny rehefa tsy ho vitana felaka mandrivorivo ho an'ny fitondrana rajoel ary enatra lehibe ho an'ny malagasy tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona kosa ny taratasy izay nalefa ny banky iraisam-pirenena ho an'ny ministry ny vola sy ny toekarena momba ny fanodiko-dinam-bola tamin'ireo vola fanampiana azo ny Madagasikara. Izany dia noho ny tsify sy ny mangarahara hatrany izay efa notakiny mpanohitra hatramin'izay. Tena mahamenatra mihitsy anatrehan'izao tontolo izao zany hoe firenena manitra ampiana amin'ny alalan'ny IDA zany alalan'ny banque mondiale zany alalan'ny FMI zany nefa dia tsy mamoaka ny tatitra mazava ny nampiasana azy tena mazava anatin'le tatitra milaza hoe tsy ny fanekena ny fomba nandaninareo amin'le vola tsy hiditra lalina amin'izay fa dia avereny ny vola zay laninareo tamin'reto mahamenatra maka ny tsy anao ianao ary zany tena tsy fanao mihitsy anatrea tsy nivoaka malagasy akory no mangalatra na mivoaka malagasy no mandainga fa ny mpitatana mihitsy na tsy mandeha amin'izay tokony izy ny tantanany azy ary tsy hafa hiala amin'ireny reo zany mahatonga andrareo milaza hoe tsisy mpandraraha ho avy aty Madagasikara zay heverina fa hoe hanangana asa ho an'ireo tanora atsika tsy toe zao nisy ny kabaritra nilaza hoe ny tena raharaha aminay eny amin'ny premier arrondissement ato aminay zany dia ny tsy fisina asa satria rehefa tsy tonga ngereny le secteur privé reny dia mamboly asa izy mamorona asa ho an'ny mpiasa dia miasa izy tsisy makaty amintsika ntsony reny satria tsy matoky izy. Raha mba niainy ny feon'ny mpanohitra hatramin'izay moa ny fitondrana rajoel tsy nisy ny enatra lehibe tahak'izao izao tokoa ilay tranga tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona ka na hatramin'ny banky iraisam-pirenena azy ity dia mitadiny mangarahara toy ny takiny ny mpanohitra hatramin'izay. Amin'izao fiakarany olona voamarina fa voan'ny valana aretina Covid-19 eto Madagasikara izao dia nitondra fanentanana ho an'ny fanentanana vaovao ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volany koa ny filoha karavalmanana ho an'ny androany. Nambarany azy fa tsy misy afa-tsy ny fanaovam-bakisiny irery ihany no vahaolana amin'ity aretina ity koa entanana ny rehetra iroso amin'izay fanaovam-bakisiny izay fanazavana. Nampiasaina daholo C ino mbola kre CVO na CVA ninona zay avoakandrareo tsy andaitra reto mihitsy zany fa tsy maintsy vaksiny ihany io le Pfizer iny manisita anazy na le AstraZeneca na zay anaovany azy eo fa vaksiny fa nefitra eran-tany milaza amintsika zany zao miakala be zany zao any Allemagne miakala be zany zao any toerakafa any Europe any Hollande dia zao misy variant velany hoe Omicron zay ny anarany vao vita tamin'ity herinandro indray nitranga tamin'ity herinandro ty tany Afrika Atsimo dia noho izany zany tsika tokony hiezaka dia nizao hoe tsy maintsy atao vaksiny fa rehefa vaksiny angenao dia tsy mba manana fiarovana aloha. Nandritra ny lahateny sy nikabahan'ny filoha karavalmanana androany izay hatrany dia nitondra ny heviny mahakasika ihany koa ny orinasa JIRAMA sy ny tontolon'ny fiompiana any ANTSIRABE ity filoha nasionaly natokotiko Madagasikara ity. Asinandria Malala sy Tokatra Marla. Efa mambolana izay no misy aretin'omby hafahafa tsy mbola fahita teto Madagasikara any ANTSIRABE any amin'izao fotoana izao. Aretina izay efa nandripa-kombo maro ka mampiferinaina ireo tantsasy mpiompy izay efa reraky ny fiainana sarotra. Kapoka ny filoha karavalmanana moa ny tontolon'ny fiompiana sy ny fambolena ka nitondra ny heviny sy ny fahitany io aretin'omby io ny tenany. Dia mahita koa zao le voavovo nandeha tamin'ity herinandro ity ny fijaliana mahazo ny olona mpiompy tsy hoe mampiompy omby azy za tena tia omby be matiny indray le omby loza ao ANTSIRABE ao dia mikararana reny fiteneny azy mikararana amin'ny fatin'omby ao ANTSIRABE ao dia mandeha ny resaka hoe fananinina dia fanontaniana mipetraka zany dia za ty ilaza fotsiny hoe toy ny zava-mananaina rehetra mety ho maty
fa tsy hoe fandrifinjavatra akory fa zao zavatra misy anefany misy an'leo biby reo tonga ao de raha tonga raha le biby nafarana maina raha zay ny tena marina hoe film mbola ao a iza mbola azo an'izy dina manjo azy satria za malala tsara momba an'io biby io omby io fantatra tsara mihitsy ro ino resahana ny omby a tsy azo entina amin'ireo planina rehefa bevoka raha izay ary raha ohatra anao manafatra omby a tsy azo afarana amin'ny andro mafana tsy azo afarana amin'ny andro mafana ary tena zavatra lehibe anankiray de zao raha nanafatra amin'ino areo fa maika maninona raha nasiana vétérinaire miaraka amin'ny malala hoe reto omby reto a zao toetra ny aty aby vo nareo nanafatra ny aty maty loza tsy misy mihitsy zany hoe raha hitanareo tsara fa tsy nahazotsika natao taloha nanafatra omby a avy any Eropa satria nisan'le hoe vasy folony zay ty tsy folona tsondray fa vaky kibony reny atondra lanarana de mahita azy ao maheno tena tsy hita zay interesahana azy tsy hitan'le olona zay atao de sakay nataony aminy any ambanivohitra nareo ve olona maninona sakay ve ataonareo tena loza mahazo azy fa tenena ngeny raha tsy marina zany resahako zany tsy milaza mivoaka malagasy lainga mihitsy ana ndre mandeha fa mahita azy hoe io ny fananany eo a de mitomany sisa nataony a de azy aseoseo ty président fa tena mahamenatra sady mampijaly mahafadiranova inona ndray zany zao no velomana hitaloha zany zavatra misy zavatra tsy maintsy alamina tsara alohany anaovana za mieritreritra aloha de mamatatra ny zava-misy de mandiniky indray mianatra ny zavatra nataon'ny sasany de rehefa aveo indray a manafatra an'izy a de efa aveo a tena manatanteraka an'izy fa tsy taitaiteo anao de fafa nanafatra ny olona taloko tsika ve tsy anafatra zavatra fa miseho de zay ny resahako anareo hoe ilaza zavatra aminareo a hoe tandremana tsara mba tsy hananao foana misy ny olona mahay milaza hoe zay mavita e fa mananao foana na ny tany avy any mihitsy vonitranga mihitsy le reta de na ny tany avy any a ny fahaditsoana lehibe izy a de nanafatra n'izy io tamin'ny andro mafana de aingana be le virus nitrangan'izy satria ao anatin'ny roa andro fotsiny io de maty botsina be ny kibo zay nataony hoe vaky kibo de faharoa tokony fatarina l'izy na ny vétérinaire atao raha mieky mihitsy tsy mbola hisy otrany ty hatramindray teto loza ho amarina tsy teny betsaka intsony aho hoe mifahoriana mahazo andreo olondrao fa le mbola fananana kely teo am-pelatanany fanaterana de izy nge reo fotsiny tsy naninony fa aty ivelany manodidina le olona tsotra kely ihany reny tsy hoe filazana ny eniny tena efa mikararana ny fatin'omby ao Antsirabe amin'izao fotoana izao hatreto mbola tsy nandry nisapeo mihitsy ny fitondram-panjakana malagasy nisy olo-mavahoaka ANTSIRABE manasosiny sekretera jeneraly faharoany antokotiko Madagasikara dia nisy olo-mavahoaka MANDRIPAK no nitondra ny afatra sy ny fanentanana ho an'ny pomba ny antokotiko Madagasikara ho an'ny andro antetsy amin'ny kianja ny finoana Beoririka Asinandria Malala Tokira Marla miainga eny fotony mihitsy ny ady amin'ny Halabato amin'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara raha ho an'ny antokotimo manokana efa nambaran-trany fa akafahefana hanavitra Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ny antokotimo amin'ny alalan'ny fifidianana ekeny rehetra omena sihatra ny fokotima sy ny vahoaka eny fotony ny mpitondra fanjakana efa mangalatra départ ary efa manomboka mangalabato any fokotany ka anjaran'ny fokotany any fokotima no manomboka mijery ny lisy-pifidianana ny anarantsika ao anatin'ny fokotany aloha satria ny révision ny liste électorale manomboka raha amin'ny 1er décembre fa ny refonte zay atao refonte ny liste électorale isaky ny folo taona ny tokony atao tamin'ny 2012 nanao farany a tokony isy zany raha amin'ny heritaona raha amin'ny 2022 ny dikan'izany isika rehetra zay tsy nifidy hatramin'izay isika rehetra zay tokony hifidy nefa tsy tao anatin'ny liste nisy tao anatin'ny liste-pifidianana premier tour de tsy tao anatin'ny liste indray ny deuxième tour ny dikan'izany ny any amin'ny fokotany ny tompona andraikitra ny fanalana ny anarantsika ao baiko no ataony avany faratapony any fa ny ao amin'ny fokotany no manao ny ataony ny dikan'izany ianareo any amin'ny fokotany isika amin'ny fokotany zany no miara-manonja
dia isika no manao zavatra tokony atao hampisy ny anarantsika ao anatin'ny lisam-pifidianana. Rehefa tsy mihetsika isika, tsy manina zao mbola miteka aloha fa manjary very le fil d'idée. Rehefa tsy manao an'izay tsika dia tadidio tsara fa efa manomboka mangalatra ny vato izy dia ny rakozafianina leksisy dia hosahirana indray tsika tonga fifidianana na rovina io na rovina. Hatreto aloha zany dia hoe 3 no anaovana fifidianana filoham-pirenena fa ny zavatra ataony amin'izao fotoana zao manao fampelezan-kevitra mandava-taona io dia misy zavatra hafahafa ao anatin'izay. Ny dikan'izany hoy izato hoe dia hoe ny redynamisation tsy miandry ny bureau politique, tsy miandry ny distime, tsy miandry ny maître hianatra fa isika no manao ny redynamisation any amin'ny fokontany misy atsika any manomboka any amin'ny lisam-pifidianana listre ny anarantsika ny anatin'ny fokontany. Azonareo treo. Rehefa mavita an'izay anjara andraikitra zay tsika dia miditra amin'izay amin'ny resaka tena antoko politika velona hosisitsika ny antoko tim, antoko ara-dalàna, antoko manara-dalàna loatra ary. Rehefa manara-dalàna isika dia mieritreritra fa ohatr'izay koa ny olona mifanandrina antsika eo anoloana. Ny dikan'izany rehefa tsy manara-dalàna izy dia ataovy amin'ny mampety antsika ihany koa le izy. Rehefa manao amboletra amintsika izy dia tadidio tsara zany fa mila amboletra koa zavatra atao. Fa isika ohatra ny calme be, tsika ohatra ny tsy miteny, tsika ohatra ny mandefitra lava. Dia ozy izy zareo hoe resy lava. Tsisy manaiky resy zany eto. Tsy maninona zany aloha teneny aloha zay teneny ihany fa isika mila mihetsika tsika rehetra zany fa tsy mila amorfe, mila manonjy. Dia zay zavatra zay no tiako zaraina amintsika atao amin'ny premier arrondissement dia zao. Mety misy ny olana, misy foana ny vahaolana. Ny olana atao vahana. Mety misy ny resaka gauche à droite, atsimo avaratra andrefa naninona rehetrarehetra fa ny fihetsika sy ny fiteny sy ny zavatra atao no mitondra azy. Ka ny ato anatintsika aza be ahia, aza manely tsao, aza manaiky andairany tao. Etsakilany ny sekretera jeneraly faharoa ny antoko tim ny solomavamboaka Mamira Benirina tena namafy fa tena ilaina ny fandraisana andraikitry ny mpikambana anatin'ny antoko tim sy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo anaraka ny anarany any anatin'ny lisam-pifidianana. Ary rehefa resaka haka fahefana hoy isika tranatrana, haka fahefana amin'ny fomba demokratika amin'ny alalan'ny fifidianana. Ary rehefa miresaka fifidianana isa no ilaina, isam-bato no ilaina. Ary mila malalaka be ny isam-bato alaitsika mba tsy hafahan'ny sasany mamerina ny fomba ratsy teo aloha ny amin'ny fangalarana vato, tsy hafahany manana an'izay elanelana kely de kely hafahana mangala-bato izay tsony. Ary zay indrindra no mahatonga atsika ao anatin'ny rodobe mpanohitra ao amin'ny demokrasia eto Madagasikara, izay isika antoko tiako Madagasikara no anisan'ny andro lehibe, fanohitra lehibe, maharodobe an'io rodobe io. Zay no mahatonga ny filoha nasionaly ny antso ny amin'ny tokony hijerena ny fanavaozana andreo andian-dalàna, zay mife ny rafitry ny fanaraha-maso fifidianana aloha voalohany indrindra, fa indrindra mife ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Ary miomana ho amin'izany sika ary mitady ny hevitra rehetrarehetra ahafahantsika manatanteraka an'izany ka nahatonga an'izay antso ho amin'ny fikaonan-doha mba ahafahantsika mitsinjo lavitra izany. Ny tanjotsika dia izao. Ary efa tanjona hatrany hatrany zany ny ananana fifidianana ao anatin'ny mangarahara, ao anatin'ny fahadiovana tsy misy azoko ianina ary eken'ny rehetra ny valany rehefa avy eo. Ny tanjotsika dia ny ananana fanjakana maro toerana, fa tsy ohatran'izao amin'izao fotoana izao hoe efa 2 taona sy tapany 7 taona taorian'ny fifidianana farany mbola arahan'ny avelon'ny halabato tamin'ny fifidianana tamin'izany fotoana izany foana ihany. Hany ka tena tsy milamina, tsy misy mandeha amin'izay laoniny intsony
ny fanatanterahana ny raharaha-pirenena fa ilaozana mamalo ny filazanany marina izay ambaratsika isan'andro sisa no ataon'ny fitondram-panjakana fa tsisy mijery ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny sy tsisy mijery zay tena tokony ho lahara-pahamehana intsony ka hoy izay hoe samitsika miomana isika no mpitarika ao anatin'io rotobe io isika no mpitarika ao anatin'izany fakana fahefana izany ary amin'izany fotoana izany ny antoko ny resaka amin'izany fotoana izany mila miomana isika malaza fa maro anisitsika ary tena marina zany kanefa mila aseho ho hitapoko hitapirenena amin'ny alalan'ny etsika zany amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra marina fa voasakatsakanytsika fa efa mitady ny fomba rehetra afahantsika manana an'izay fanehoana ny hevitra izay tsika ary tsy ho ela fa na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana dia aneho ny hevitsika isika ny vahoaka mihitsy araka izany no mila mandray andraikitra tsy mafio fotoana kely manamarina ny anarany eny anivony fokontany ao anatin'ny lisym-pifidianana mba isorohana ny resaka doublance ny halabato navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly ireo 13 mianadahy izay nanaraka ny fiomanana manokana momba ny leadership sy ny fanatsarana ny fomba fijery hitondrana ny fampandrosoana ho an'i Madagasikara isan'ny voasa manokana hiatrika izany moa ny filomarika Ravalomanana ka nitondra ny fanehoan-keviny makasika ny fahaizan'ny tanora malagasy izany antsoina hoe leadership izany Jarmano Menjanahary Manora Andre Malala Filoha Marika Ravalomanana filoha malagasy voalohany izay nalaza tamin'ny atao hoe fahaiza-mitarika na ny leadership manerana any Afrika ny taona 2024 izy no nandrombaka ny mari-pakasitrahana ho an'ny olona mendrika taty Afrika ho an'ny taona 2024 izay nitontosaina tao Johannesburg ny daty ny 14 ny volana febroary 2024 mahery ny 7,7 hetsy ny olona nifidy ireo olona fito mendrika ho an'io taona io ny filoha Marika Ravalomanana no voafantana ho mendrika indrindra sy nanana tombony tamin'ny fahaiza-mitarika tamin'ireo kandida ny faninana taminy tamin'izany isan'izany Julius Malema tompony andraikitry ny FEP ny filohan'ny Kenya Uhuru Kenyatta ary ny filohan'ny Liberia teo aloha Ellen Johnson nanamafy ny filoha Marika Ravalomanana nandritra ny lanonana omaly ity fa zava-dehibe ny fietsika nataon'ireo tanora ireto momba ny etaetan'izy ireo sy ny fomba anatanterahana izany tena tsara ary hita tokoa fa misy malagasy tena vonona ijoro ary ampiseho ny tena malagasy azy ny fierté ny sasany zany dia hoe marina mihitsy ana politika izy dia akafahefana zaho izy anao prime ministre fa sasany sisa mbola milaza hoe zaho izy anofinofy mbola manofinofy hatramin'izao ary le anankiray laza hoe anao magie tanao zany samy manana ny fihetsepo izy rehetra amin'ilay teny resahany fa mahafinaritra dia mahita tanora ohatran'ireny manana fahasahina samy teny samy mampiseho ma izy azy fa zao zany mampisika ny olona mba naraka fiofanana ohatran'ireny satria amin'ireny ihany nahitana ny toetra ny olona amin'ireny ny ahafahany manitsy ny tenany ny olona tena mahay dia mahay makalesona amin'ny fahalalany tena tsara ary indrindrindrindra koa moa zany le mpampifana malala tsara ny toe-tsaina allemande malala tsara ny fomba fiasany zareo sady miditra lalina izy amin'ilay fiainam-pirenena no koa mijery an'le maolona ny olona sy ny leadership ananany dia ireo taloha zay matsiny hoe youth leadership dia ireo tanora zay omeny leadership afaka manatsara sy mampitombo zay leadership anana zay satria ny leadership misy karazany pitsaka ny misy ny atao hoe réel zany hoe tena réel leader iandrany rehetra mahita ny zava-misy eto Madagasikara tao anatin'ny folo taona mahery izay tsy sa tena mandray andraikitra ny tanora ary mpanilika andraikitra rehefa misy ny tsy fahombiazana nanamafy ny filoha Marika Ravalomanana fa mila famporosiana ny tanora mba andalina bebe kokoa io fahaiza-mitarika io ny leadership dia tena fahalalan'ilay olona ny zava-misy tsy fahaizany mampifandraika ny contexte misy amin'izao fotoana izao na le hoe vrai leadership satria misy olona miteny hoe za leader fa leader fotsiny by fonction izy no miasa ma leader azy fa tsy leader by born tsy teraka nanao leader izy na leader by position zay zany misy zatra karazany maro fa hita fotsiny aloha fa ao anatiny le hoe leader efa tsara aloha zay fa mampisika mihitsy mahafinaritra mijery an'ireny raha teny resahaka tena mahay an'io tsy hoe doka tena
fa le expérience hitako niaraka tamin'ny Mandela reny reo nahita ny leadership ndrareo hoe leadership ndrareo dia ahoana nanatsarana ny fiainan'olona isan'andro. Tsara mony manamarika fa tetika asan'ny FAS izay niarana tamin'ny ILTP izao fa vitany fampiofanana ireo tanora izao. Raha ny fantatra dia ny anentana ireo tanora malagasy indrindra no antony fiofanana izay nataony ILTP ho an'ny tanora izao. Ny tsy fananana leadership ho an'ny tanora no mahatonga ny firenena ho lasaka anatin'ny antsana tahaka izao hoy ny tanora izay nivoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly tetsy amin'ny Carleton. Hita taratra izany amin'ny fomba fitondrana amin'izao fotoana izao izy ireo. Tsy misy ny fisehoana ho tompon'andraikitra rehefa misy ny fahazahoana ny fahavoazana fa mifanilian-draikitra any amin'ny hafa foana. Fanampanazavana. Tena nilaina tokoa le izy satria tena nanova tondra zavatra maro na ahafantarana ny bebe kokoa ny zava-misy marina eto amin'ny firenena ary namolavolanay zany hitarika ary ihany koa hitarika ny firenena ao aoriana kely ao. Raha ny fiheverako anazy aloha dia tsy ampy le fianarana leadership eto amintsika satria ny ILTP zany dia misehatra bebe kokoa amin'ny resaka économisme politique dia izay no tena narisika anao hoe izay indrindra ny zavatra hitako hoe tena tsy ampy eto amin'ny firenentsika zany. Ny vinaka zany dia mametraka ny fitsarana amin'ny lanja misy azy. Nisy ny fivoriana izay nataony mpikatroka tiky Madagasikara ao amin'ny commune ANKADIKELY ILAFY any Androano amin'ny district Navaradrano. Nitarika izany moa nisy olom-bavam-bahoaka voafiditra ao Antoerana Gérir Andriambolaina sy ny birao ny KAOMPIMIA ao ANKADIKELY. Mazava ny tanjony dia ny fameloma maso ny antoko. Charmano Menjanahary Manora Andriamalala. Targetra mipetraka ho an'ny KAOMPIMIA ao ANKADIKELY ILAFY ny amerina tanteraka ny herin'ny antoko ao amin'ity commune ity. Nisy avetrany ny fanomezana toromarika nataon'ny olom-bavam-bahoaka anireo mpikatroka mba ahafahana manatratra io tanjona io. Vorony lohandohan'mpisorona isaky ny fokontany niatrika izany androany ary nandray toromarika io ka nanamafy fa mila fanavotana ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny politika izay apetraky ny antoko. Fotoana anankiray ny fanomezana tamin'ny zareo amin'ny fiomanana ny fanaovana fameloma maso ny fokotima eto anivon'ny commune ANKADIKELY dia nameny atao hoe toromarika ahafahany zareo zany midina ifotony ary eo ihany koa ny atao hoe fampahafantarana andreo mpikambana KAOMPIMIA eto ANKADIKELY zany ity amin'ny aina manjery ohatr'izao satria maro atao hoe mpikambana izay mbola mety misalasala dia natao mihitsy zany mba tsy siny hoe tompotrano mihontsony mampahafantarana ny zareo eny anivofokotany zany hoe reto ny mpitarika indray eto amin'ny commune ANKADIKELY ao anatin'izay atao hoe KAOMPIMIA ANKADIKELY ILAFY zay zany. Antoko mpanohitra ny antokotima hoy ireo mpikatroka noho izany vonona ny rehetra hiaraka isalahy anatanteraka ny tolona sy ny fanavotana tiana apetraka eto amin'ny firenena. Isy avetrany arak'izany ny fidinana izay ho atao eny anivon'ny fokontany izay mandrafitra ity commune ity ho hatrany ny nambaran'izy ireo. Isan'ny toromarika voalohany ny raisy natao anatin'izany fitsanganana vaovao zany ny fananganana sy ny fameloma maso ny fotony ny antoko tiky Madagasikara. Dia isy ny fidinana isam-pokotany ny fananganana sy ny famerenana indray zany aherin'ny antoko tiky Madagasikara eraky ny fokotany izany. Amin'ny commune ambanivohitra ny commune ANKADIKELY ILAFY moa zany dia mpamboly sy miompy tatsany betsaka ity. Isan'ny zavatra ray mampahoriny vahoaka zany amin'izao fotoana izao dia izay mampamboly sy miompy izay dia ny tsy fahampian'ny rano aloha voalohany ny tsy fahampian'ny masomboly sy ny zizika mety mamboly ary amin'izao moa zany misy an'ireo zavatra mitsangatsangana be dia be ety amin'ny commune indray izay isan'ny tarika faharitana sy mamparitra an'ireo rano izay tena hoe fototra hitin'ny mponity ambanivohitra zany mivelona amin'ny fiainana andavanandro. Tsara trano moa ny manamarika fa nahitana sony tena avokoa ireo fokontany mandrafitra ity commune ity nandritra izao fandraisana toromarika izao ary nanamafy fa samy vonona anatanteraka izany. Ilaina ny fijoroana sy ny fandraisana antanana no avin'ny firenena araky ny toromarika napetraka ny filomarika Ravalomanana ho hatrany ireto mpikatroka tima ao ANKADIKELY ILAFY ireto. Tsy mitsaha mitombo ny trosan'ny fanjakana malagasy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena dia akoatra ny findramam-bola isan-karazany mantsy izay tsy hita mazava ny nampiasaina azy dia fantatra fa tsy maintsy anefa vola 7 miliara ariary amin'ny banky iraisam-pirenena ihany koa ny governemanta malagasy mialohan'ny fiafarany ity taona ity. Mialy irary nombana Andra Kotomalala.
Maherin'ny iray faingo 2.7 tapitrisa dolara na 7 miliara ariary ny vola tsy maintsy alohan'ny fanjakana malagasy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny volana desambra io. Vola izay nomena sy nanampiana ny orinasa JIRAMA kanefa tsy mifanaraka araka ny tokony ho izy ary tsy manaraka ny fipetranapetraka no nandaniana sy nampiasana ity orinasa mpanjakana ity ireo vola be ireo. Raha tsy ahivina, ny valopirily 4.4 no nisy ny fifanarahana mikasika ity vola ity teo amin'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny Association Internationale de Développement na ny IDA ho fanatsarana ny lafin'ny fitantanana eo amin'ny sihatry ny herinaratra eto amintsika tamin'ny alalan'ilay tetikasa Pagoz. Tsy arakaraka ny fifanarahana natao anefa no nampiasana io vola be io ary tsy nisy akony tany amin'ny vahoaka malagasy akory ny fisian'izany. Antony nangatahany banky iraisam-pirenena fanazavana amin'ny gouvernemanta malagasy sy nangatahany izy ireo ny hamerenana io vola 7 miliara ariary io alohan'ny 3 desambra izao. Ny tsy famerenana io vola be io araka ny daty voatondro dia midika ho tsy fanajana ny fifanarahana ary mety hiteraka sazy ho an'ny fanjakana malagasy izay ny vahoaka hatrano no mijinja ny fitiavan-tena sy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'izy ireo. Mahazendana ny zava-misy satria hatramin'izao dia mbola mijaly amin'ny resaka jiro sy rano ny malagasy ary mbola tsy voavany olan'ny herinaratra eto Madagasikara kanefa misy vola mihoapampana tahaka izao ihany natokana hanatsarana io sehatra io. Laseza ary natao inona izany vola be io rehefa tsy namahana ny olan'ny mponina amin'ny fijaliana jiro sy rano. Hatramin'izao mantsy dia mbola mitohy hatrany ny fitarainan'ny isa-tokantrano ny amin'ny fahatapahan-jiro lavareny sy ny tsy fampindrano izay tsy atorian'ireo mponina andro amanalina mihitsy. Dia tsy fantatray marina ny tena fototra izy io hoe inona ny antony hoe tsy voalova le faktirany JIRAMA sa inona fa dia mponina amin'ny 1 alina, amin'ny 20 alina, amin'ny 120 alina. Ny rano isan'andro zany dia jaliana foana hoe sécurité ve ny andrasana fandripalemana nefa ivoaka amin'ny alina ny olona atsaka rano. Zao ny pozin'le rano anasanay lamba ety nandrano sotroina aza tsisy raha hoe zay zao akarano zany dia amin'ny 3 maraina maka dia amin'ny 7 maraina vao anjaranay. Indraindray maty, indraindray kely fandeha maloto mavomavo be izy rehefa avy maka, rehefa avy maty misy fotoana izy maty dia maloto be izy rehefa avy eo. Tena hita hoe mijaly zany satria milahatra be ohatr'izao foana dia anao zany raha tsy hoe tonga lolo ianao dia mety tsy azo rano raha ohatra hoe maimaiky. Amin'io rano zay ny fiainana efa sarotra vola tokony amidinay hanina sarvoa amidy hena kely etsy lasa ao amin'ny rano dia lasa tsisy hanikohanina intsony zay. Raha misy rano tokony rabidon 500 raha tsy manana vola afa-tsy 5000 ianao dia rano rabidon tsitsitsiny tsy haiko tsony mpanasana entana amin'izany na hoe ahoana na hoe ahoana ary amin'ny vovory tena enjana be efa mivoaka kilometra zao koa misy zao le rano ary amin'ny vovory nefa rano amin'ny vovo zany fa ny tuliarany zao mineny tena ny tuliara mihitsy zao fa tena mba atao tonga ny fanjakana mihitsy rehefa tsy amin'ny rano isan'andro amin'ny bomboniny izy dia tokony mba asin'ny rano amin'ny tomobile mitatitra eo zany mba hoe mena 300 zany le izy farafalika matiny mamoaka an'izany 300 zany rehefa tena enjana. Tapaka foana le jiro raha tsy tapaka izy androany tapaka izy rapitro satria isan'andro tapaka foana ny jiro ety aminay tsy hoe inona no antony nefa ny JIRAMA-nay ambony be ohatrany miakatra ambony ny jiro dia nefa ny isan'andro raha mbola miratra masanto tapaka foana ety aminay fa tamin'ny hatramin'izay tsy miparivo ny andro maniry isan'andro dia zay raha mivarotra aminariva maizy pito ohatrany inona nefa ny JIRAMA amin'izany miakatra ambony be ny anay. Ka le jiro tapaka ity zany problème ety aminay dia may daholo le zavatra rehetrarehetra ampiasaina ao an-trano ny telefona ny frigidaire misy matsaha amin'ny télé tsy le olona ty sahirana be amin'le maizana be ao an-trano zao tena tokony mba jerevan'le JIRAMA zao ny mombamomba an'izay amin'izao aloha. Tsy voasamba no nisy tranga manala baraka tahaka izao satria raha tsy ahivina voatsela akory izay ny FMI sy ny vondrona Europeana no nangataka fanazavana sy tatitra mazava momba ny fampiasam-bola atamin'ny fanampiana ny menan'ny Madagasikara hiatrehana ny valanaretina COVID-19. Ireto mpamatsy vola iraisam-pirenena ireto izay mihay afatratra sy maneho tsy fahatokisany intsony ny fanjakana malagasy noho ny tsy fisiany mangarahara tamin'ny nampiasana ireo vola ireo. Ary izao indray dia ity mipongatra ity any resaka orinasa JIRAMA sy ny vola tokony efainy amin'ny banky iraisam-pirenena.
Nanatanteraka fisionana ny KAOPERATIVA ikaroam-baolana amin'ny raharahany KAOPERATIVA KAOMPIMIA sy ny zotra 138 izy ireo any Androany sy ny UCTU tetsy Ambodivona. Ando miaratina sy tahiry aina no mitatitra amintsika ny andindinina izay. Tsy mbola miravina hatramin'izao ny olana ao anivon'ny KAOPERATIVA KAOMPIMIA misy ny zotra 730. Mbola eny amin'ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao. Nolavina ny didim-pitsarana manafona ny fifidianana izay mametraka olombitsy tsy manara-dalàna hitantana ny KAOPERATIVA. Nangatahan'ny filomy tantanjany amin'izao fotoana izay tsy mbola nahatody ny feptom-piasany. Nisy indrindra ny fionana teo amin'izy ireo sy ny UCTU Androany tetsy Ambodivona ny karoam-baolana amin'ny tsiraraha ity. Ny ara-dalàna ihany no takina amin'izy ireo raha ny fanazavana. Ao andao re hojerena ny voix de la majorité zay no mifehan'ny KAOPERATIVA dia mba ho ajaina izay misy raharaham-pitsarana mbola mitoy dia andao mba tsy omena vahana satria tany aloha na dia niteny ary ny fitsarana fa izahako tenako no valide dia mbola nisy namevahana an'ireo olon'ireo ihany ny tao amin'ny commune ny tany amin'ny ATT tamin'izany dia ny ankehitriny mbola tsy misy didy mazava miteny fa miala ako na tompona andraikitra ilay olona fa mbola hoe nifangatahako fanafoanana noho lavina dia mbola misy raharaham-pitsarana mitoy ahafahanay manao an'ilay fangatahanay dia efa omena rariny sady ireo olona tsara dalàna ireo dia mba mangataka re zay ndao mba jerena ny ara-drariny raha tsy jery ny ara-dalàna ianareo dia mba hajerena ny ara-drariny. Zay moa zany ny antony fiantsoana tato amin'ny UCTU hoe ho antanin'ny UCTU ny hevitry ny membre tao aminay dia mbola tsisy zavatra tapaka moa zany androany fa hoe hijery ny lalana ahafahany amin'ny ahafahana mivoaka. Ny andrasanay amin'ny UCTU manomboka izao zay efa ela be ny andra izany tamin'ny UCTU fa zao angamba vao fotoanany dia nefany arakaraka ny lalàna dia misy voafetra daholo ihany ny fahafahan'ny zareo mitsabaka amin'ny rarahan'ny KAOPERATIVA nareo lazaina hoe autorité compétente ireo koa dia mivoafetra ihany koa ny fahafahana mitsabaka ny rarahan'ny KAOPERATIVA ka ny andrasana amin'ny UCTU rehefa tafiditra ao anatin'ilay andamina ihany izy dia ohatra ny teneniko teo ihany jereo ny voix de la majorité jereo ny ara-dalàna. Filamatra amin'ny ara-dalàna sy ny faranjana ny zon'ny mpanjifa io no tarigetra ny KAOPERATIVA. Tsy afaka mikofoka nefa izy ireo satria ny laminasa napetraka mihitsy no nizahin'ny OMBY sy ny korontaniny. Fotoan'izao hanarenana ny lesoka rehetra ary mendrika izany ny KAOPERATIVA. Tianay izany satria raha niezaka nataon'ny mpitantana hatramin'izay ka hatramin'izao alohany dia mba miezaka ny filamatra. Zay ny matimatesana hatramin'izay fa ny tratran'ity korontany ity moa zany dia tsy afaka manoatra anatin'ny korontany ary zany ny tena mampanaintainanay ireo satria zay laminasa rehetra apetrakay mba hoe ho filamatra zay dia ezahan'ireo ilay olombitsy milaza napetraky ny didim-pitsarahan'ireo ho korontanina foana fa rehefa ho tonga amin'ny fandaminana zao ny UCTU ngambany dia mino zay fa mendrika anay koa zany zotra filamatra zany. Filamatra ny fanarahan-dalàna angamba aloha voalohany indrindra sy any amin'ny fanajana ny zoan'ireo mpanjifanay ireo indrindra. Fionana no natao androany ny fampizarana sy ny fampijiniana ny olana misy tsy mbola nisy ny hevitra tapaka sy ny vahaolana naroso andrasana araka izany vokatry ity fionany rotonta androany ity. Nanatanteraka fivorimbe tetsy Anosy androany nanao jeritodika ny asa vita ny fijerena mikasika ny zava-misy amin'ny fiarovana ny mpiasa ankehitriny ny sanomana ny syndicat autonome des normaliens de Madagascar. Ny votra tamin'izany moa fa mbola maro ny olana sedrainy mpanabe sy ny mpampianatra matiany eto Madagasikara izay naharaisany izy ireo fitarenana maro. Mangataka araka izany izy ireo ny jerena sy amahany izay olana izay fanampanazavana. Mafisinay amin'ny syndicat an'ny sanoma ny fijerena akaiky ny fienona ifotony indrindra an'ireo mpiasa zay heverinay fa madinika zay iaran'ny ataontsika hoe tsy indry azo lena satria amin'ny masyndicaliste ny tenanay dia maro ireo fitarainana zay tonga aty aminay mikasika ny resaka affectation ohatra misy sahala amin'izany ohatra ny mpivady zay misara toerana nefa ao anatin'ny lalàna dia fantatsika tsara fa raha mpivady no samy mpiasa mpanjakana dia tokony iray toerana hatrany nefa hitanay somary misy ihany zany ny olona zay mitaraina fa somary manano sarotra ny fikarakarana ny resaka rapprochement dia eo ihany koa ny resaka abrogation zay ny tiana lazana ao anatin'io ao anatin'ny syndicat zay tarihanay dia maro ireo taletsekoly zay mpitantana eny amin'ny sekoly rehetra zay aliantsika eny ka
indraindray izy reny a dia misy zay tratra ny abrogation na ny fanesorana azy amin'ny toerany zay amin'ny alalan'ny tondro molotra nefa zany a ka miangavy zany zay ary manantena ny fianona avy amin'ny tompona andraikitra fa isy hatrany ny fifampiresahana alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra mikasika an'izany ataontsika hoe zavatra mianjady amin'ny mpampianatra sy mpanabe tompona andraikitra izany. Manodidina izay vaovao izay hatrany dia nampiantso mpanao gazety ihany koa ny mpivarotra no esorina teo amin'ny toerany sy teny Analakely teny Androany ny Zavandremahefa sy Mathieu Prince. Mbola tsy nahita olana lohatreto ny disadisa misy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra sy ireo mpivarotra eny Analakely sy ny manodidina iny. Tamin'ity indray mitoraka ity dia ireo mpivarotra teo anoloan'ny esplanade Analakely indray no esorina teo amin'ny toerany. Tsy fantara mazava ny antony hoe ireto mpivarotra ireto saingy efa orovolana izay izy ireo no tsy afaka nivarotra intsony. Tsy misy intsony nefa ny atokona ao an-tokantrano ka voatery izahay manao antsoava amin'ny tompona andraikitra tahaka izao. Dia mangataka zany zay isan'ambaratonga ny hatrany amin'ny ben'ny tanàna tompona andraikitra rehetrarehetra mba hiverenana amin'ny tsena fa malahelo zay satria io mba hoe finananay ny amena jereo fa hanomboka indray zao nefa zay tsy afaka mitady vola na ny zanakay raha tsy afaka mianatra. Dia mangataka zany zay amin'izao fotoana izao moa zany dia misy olo-tokanao namboleny voninkazo le toerana hipetrahanay. Dia tsy fantatra hoe fantatry ny komina ve io zavatra io sa ahoana. Lehibe an-tsena moa efa nidina zany nahita ny toerana io hoe nasiana ny voninkazo io. Mahafinaritra le fanatsarana atao fa oka kosa le fanatsarana atao amin'ny sisiny trottoir amin'ny arabe dia le toerana hivarotanay mba hivarotanay. Zahay nandoa occupation 3 alina ariary tamin'io tsena io. Manana taratasy ireo olon'ireo mandoa tike ara-dalàna ireo olon'ireo nefa tsisy fanazavana fa tonga dia miala amin'ny tseninareo. Raha ny fanazavana trany dia misy ambadika fahafa ny fanisorana azy ireo amin'ny toerana nivarotan'izy ireo hatramin'izay. Nefa izahay tsy manelingelina mihitsy toerana hoe amin'ny famovozana na ny mpandeha tongotra. Dia tsy fantatra hoe inona ny antony hatramin'izao zany hoe inona ny antony tsy hamelanana hivarotra eo amin'ny toerana io satria raha ny fahafantaranay anazy tombontsoana olo-tokana hoe takona le ramatoa anankiray izay io arovan'le miseho délégué nefa tsisy fifidianana délégué teo fa nisy tamin'ny décembre 2020 dia nikorontaniny rangaly miseho hoe ho délégué io le fifidianana délégué fantatry ny lehibe an-tsena tsara zany. Mpivarotra misy 120 eo moa no voakasika ity antony izay sy fanisorana amin'ny tsy misy antony ity. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena mitsinjo ny mpiarabelona sy ny vahoaka ao aminy ve ny ben'ny tanàna sy ny mpiaradia aminy sa ho tombotsoan'ny olo-tokana fotsiny ihany. Ny fiainana ity efa sarotra kanefa izay ihany mba fivelomana kelin'ireo vahoaka esorina amin'indray. Nampiantso mpanao gazety ny mponina teny AMPITATAFIKA ho an'ny Androany noho ny fikasana olo-tokana akany tanin'izy ireo moa no antony izany. Zavandremahefa tahiriny aina. Tokantrano manodidina 20 eo no ahina ho tsy anan-kelo fanatsoatsy noho ny fikasan'olo-tokana aka ny tany sy ny toerana no fain'ireo mponina sy najarian'izy ireo nandritra ny taona maro. Raha ny fanazavan'ireo mponina eto AMPITATAFIKA voakasika izany dia nanofa ny toerana efa ntaonany maro izy ireo ary voaloha ara-dalàna avokoa ny hofatany rehetra nandritra izay fotoana izay. Nanangana tsena teto amin'ny sisiny arabe nefa izy ireo taty aoriana ary nahazo alalana soamantsara tamin'ny komina sy ny fokontany izay tany mpanjakana. Amin'izao anefa dia kasain'ilay tompon-tany ilaina avokoa hatramin'ity tany mpanjakana misy ny tsenan'ireo mponina ity ka mampitaraina azy ireo izany. Zay zany tetỳ mipetraka tety amin'ity toerana ity zay efa nandritra ny 20 taona mahery zany zay zao aloha no mipetraka teto. Raha mipetraka teto zay dia nanofa dia tamin'ny zareo zay nanofa an'ilay toerana zany dia hoe le zareo miseho hoe tompo-tanàna zany izy hoe anazy zany le sisin-dalana dia rehefa natao zany ny anina dia nanofa zahay dia nandoa ny ny ara-dalàna zay nandritra n'izay 20 taona mahery zay dia rehefa nandroso ny taona dia niteny taminay zany izy tamin'ny herintaona hoe mialinareo amin'le 20 septembre rehefa tonga nefa le 20 septembre tsy maintsy mba nikariko alalana zay rehefa nikariko alalana zany zay dia hitanay izy hoe réserve de route le toerana dia atao ongomanta fotsiny zay zao miala zao fa tsy mandalo fitsarana tsy mandalo inona fa tonga dia fifiana fotsiny zay dia tsy maintsy miala. Any maire sy fokontany zany efa name alalana hoe mahazo mijanona mivarotra amin'ny arabe dia manala an'izay tandrifon'ny taniny izay no nasena nataonay dia androany zareo andro maraina tamin'ny enina tonga dia name fiantsenanay fotsiny dia zay zao sady tsy afaka mivarotra no rahonana hitondran'ny polisy hitondrany andian'olona betabe tsy avy eto toerana mampitahotra anay rehetrarehetra teto amin'ity toerana ity. Zay zao voafefy ato sady tsy afaka mivarotra amidy eo ohatry ny mpangalatra zahay tsy afaka miala zay satria efa teto zay no mipetraka dia ny fokotany rehefa name alalana anay hoe mipetraka mijanona eo fa tsy mahazo mandrava trano sady tsy mahazo miala.
miantso ny tompona ndraiky mpanjakana izeraka ity zava-misy ity mo ireto mponina ireto. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia niona tamin'ny Papa François tany Vatican ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron omaly zoma. Onja lalaina ranaivomanana sy Andry Rakotomalala no mitatitra ny andindiny izay. Telo taona tao aorian'ny fionana voalohany teo amin'ny Papa François sy ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron dia niona tany Vatican indray ireto mpitondra firenena roa ireto omaly. Zavatra maro no noresahin'ny rotonta nandritry ny fionana ka anisan'ny songadina tamin'izany ny resaka fifindramonina sy ny fivaovan'ny toetrandro izay anisan'ny mahatonga ady hevitra maro maneran-tany amin'izao fotoana izao. Teo ihany koa ny resaka mahakasika ny fanaovan'ny pretra katolika sasany any Frantsa fanararaotana ranofo izay anisan'ny vaovao nisongadina tiana toerana tamin'ity taon'ity. Notsindrin'ny Papa François manokana ny mahakasika ireo mpifindra-monina makany Frantsa tsy tokony ho ahilikilika izy ireny hoy ny Papa François raha naneho ny heviny. Tetsy andaniny nilaza nefa ny filoha Frantsay Emmanuel Macron fa adidy sy andraikitry ny mpitondra ny fifehezana ny sistany fa tsy any Papa akory. Fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny la Frantsa sy ny fiketrahana masina izao fionana faharoa izao ho iatranty filoham-pirenena Frantsay ity. Vao iray volana lasa izay moa no niona tamin'ny Papa François ihany koa ny Premier Ministre Frantsay Jean Castex. Ny alohan'ny tena isarahantsika amin'izao alina izao dia toy izao ny fandaharam-potoana ho ararina eto amin'ny fahitalavitry ny MBS, ny fandaharana Global News tahaka ny mahazatra, aorian'izay ny fandaharana ahoana marina. Ny horonan-tsary io arahantsika mety androany ity kosa indray dia mitondra ny lohan'ny teny Rock Hostage. Ny tena koa ary dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.